Napahafantatra ny fiadidinan'ny Repoblika androany alarobia fa Tapitra amin'ny zoma 12 volana Martsa ho avy izao no fe-potoana iasan'ny mpikambana amin'ny Fitsarana avy momba Lalàm-panorenana. Nampatsiahivony fa feno 7 taona amin'ny io daty io ny fotoana nandraisan'ireo mpikambana no tendren'ny filohan'ny Repoblika ka Tapitra miaraka amin'izay ny fe-potoana iasan'ny mpikambana rehetra. Miantso ireo andrim-panjakana voatondra ny Lalàm-panorenana anendry ny mpikambana ao amin'ny HCC araka izany ny filohan'ny Repoblika mba hifidy izay ho mpikambana vaovao ao amin'ny andrim-panjakana ao Amboida. Fihenam-bidy isan-karazany na eo amin'ny vidina sakafo na eo amin'ny fitaterana na eo amin'ny fandraisam-bahiny no atolotra ireo mpisehatra 120 eo amin'ny tontolon'ny fizahan-tany manao fampiratiana etsy amin'ny zaridaina Antaninarenina mandritra ny Tsenaben'ny Fizahan-tany. Androany alarobia maraina no nisokatra ny Tsenabe ary tsy farana raha tsy amin'ny sabotsy ho avy izao. Mpitsidika 5,000 no voalaza fa andrasana ho avy hitsidika izany Tsenaben'ny Fizahan-tany izany ary anjifa ireo tolotra omen'ny mpandraharaha malagasy. Araka ny toromarika avy amin'ny kaonfederasiona afrikana ny baolina kitra na ny CAF dia mbola tsy azo atao ny mampiditra ampijery ao anaty kianja mandritra ny lalao FIFANINTSANANA amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny Afrika 2022 mandritra ny andro Vaovao sy fahenina. Noho izany dia tokony hikatona ho an'ny mpijery ny kianja Barikadimy mandritra ny fiaonan'ny Barea Madagasikara sy ny MENA avy any Niger mandritra ny andro fahenina farany. Manoloana izany anefa dia mangataka fahazon-dalana manokana ny federasiona malagasy ny baolina kitra mba ahafahana mampiditra mpijery ihany ao amin'ny kianja Barikadimy amin'io andro io, hoy ny loharanom-baovao iray avy ao amin'ny federasiona malagasy ny baolina kitra. Isan'ny fepetra takiany CAF anefa ny ametrahana seza ao anaty kianja raha toa ka misy mpijery ny lalao. Nilaza ity loharanom-baovao ity fa efa nampanantena ny fanjakana fa ametraka seza ao anatin'ny kianja Barikadimy.